Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraka aminao indray ny seny atao anatin'ny fandarana olom-pirenena aho. Isongatina atao anatin'ny fandarantsika androany ireo asa no tanterahany seny mifandraika amin'ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy. Manasanao ary izahay anjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Omaly 27 febroary no daty voafaritry ny lalam-pifidianana amaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy. Ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy isaky ny distrika dia fampiarana ny 770 andalana fahatelo amin'ny lalana Fezoro 712 tsipika aotraotra valo tamin'ny 1 Mey 712 mikasika ny fitondrana ankapobe ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Andeha ho tsehevitsika atao anatin'ireto fanazavana ireto ny mikasika ny asa ny tanterahany seny ny aloha izao famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy izao. Ny tompona andraikitry ny fikirakirana arakajy mirindra eo anivon'ny distrika Andramasina no hitondra izay fanampanazavana izay. Fanavozana lisitrim-pifidianana moa io zany efa mahazatra. Fanotsika isa-taona izay atsoina manokana amin'ilay hoe lalina amin'ny tempo-baiko izay vision annuelle de la liste électorale. Dia ny zavatra misy eto amintsika misy ny cahier de recensement efa tsika niasa ny fonanivon'ny fokontany dia manao ny recensement zareo CLRE dia rehefa tonga ny fotoana anapakarana izay teneviny Suède indray dia mampiditra an'izany ao anaty solosaina. Dia rehefa tafiditra anaty solosaina dia miakatra izahay manao ny impression dia rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao dia falana vonjimaika izay lisitrim-pifidianana izay. Natonta ireo lisitra vonjimaika tetỳ amin'ny foibe toeran'ny seny tetỳ Alarobia no nanatanterahana izany ary ny farany herinandro lasa teo dia nalefa teny anivon'ny distrika 710 ireo lisitra vonjimaika voatonta ireo. Ny filohan'ny voameram-pifidianana isaky ny distrika no namarana izany ary nanao sininy lisitra. Nanatrika ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy tao Andramasina ny mpapakatenin'ny seny Randrianarivo Nantoanina Tiana Ifanomezantsoa ary notronon'ireo avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Nantsoina avokoa ireo antoko politika rehetra tany an-toerana ka ny TIM sy ny IRD no nahatonga solitena. Toy izao ary ny vokatry ny asa nataony iray Desambra hatramin'ny 15 Febroary manerana any Madagasikara. Iraika amin'ny 704 sy iray alina sy 7 sy 10 tapitrisa ireo mpifidy misoratra ao amin'ny lisitry ny mpifidy ankehitriny raha toka 7 sy 702 sy iray alina sy 10 sy 10 tapitrisa izany ny alohan'ny iray Desambra 2022. Izany hoe nahazona tapitomboana iray faingo 110 nandritra ny fisoratana anarana ny iray Desambra hatramin'ny 15 Febroary lasa teo. Tao anatin'ireo asa no tanterahana dia mpifidy iraika 900 sy 7 alina sy 3 hetsy no voarakitra tanatin'ireo boky ahitana ny mpifidy vaovao. Izany hoe ireo voafeny 17 taona sy ireo mpiavy vao nifindra fonenana. 7 sy 7 alina sy iray hetsy kosa no voarakitra tao amin'ireo boky ahitana ny mpifidy ny sorona, ireo maty sy ireo verisoa araka ny didy raikitra ary ireo mpifindra fonenana ny ala teny anivon'ny fokontany. Dingana iray amin'ny fanavozana isa-taona lisitry ny mpifidy ny tontosiny. Araka izany ireo tarehimarika ireo dia mbola tarehimarika vonjimaika. Aorian'ny androany kosa dia averina isam-pokotany ireo lisitry ny mpifidy vonjimaika ary anana 20 andro indray manomboka eo ny olom-pirenena mpifidy anamarinina ny mombamomba azy ao anaty lisitra. Tapitra eo ny fandarantsika aloha any anio, mankasitraka mankatelina, nanjoy anay hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray isaky ny talata sy alakamisy amin'ny ora toy izao hatrany. Mandra-piresaka tompoko. Salama President. Si, inona français. Masaka namarina ny anarako anaty lisitrim-pifidianana. Tena fotoana mihitsy izao mantsosy ao. Ianao koa manao vatakazy, manatona ny fokontany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisitrim-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso, aza misalasala manao fanamarihana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao, dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokontany zany. Manana 20 andro aoriana ny ahatongavany lisitra eny amin'ny fokontany ianao hanaovana fanamarinana. Entany koa ny manodidina, ny fianakaviana sy ny namana, satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisitrim-pifidianana, izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisitrim-pifidianana ary ianao?